Ampifaliana no hiarabananao amin'izao fetiny asaramanitra izao ary aty am-piandohana dia efa mirahary fety sambatra feno fiadanana sy fiarovan'Andriamanitra ho anao izay manaraka ny fandaharana dia tsy adino ihany koa ny misaotra any amin'ny CTV izay mikarakara n'izao fandaharana izao ny loha hevitra izay fampizarana amintsika amin'ity androany ity satria andro miavaka manokana ity androany ity dia izara loha hevitra manokana koa tsika dia hoe Jesosy no ilain'i Madagasikara raha tia handroso. Jesosy no ilain'i Madagasikara raha tia handroso. Raha mandeha mivoaka eny ivelany eny ianao dia mahita ianao isaky ny tokantrano dia mamoaka sainam-pirenena ary mahafinaritra be mijery an'izany ary izany dia midika fa ao am-pon'ny malagasy ny fitiavan-tanindrazana. Ny malagasy rehetrarehetra dia samy tia an'i Madagasikara, samy tia hampandroso an'i Madagasikara. Eny fa ny mpitondra fanjakana sy ireo filoham-pirenena koa dia samy tia hampandroso an'ity Madagasikara izay misy antsika ity dia tao anatin'izay 19 taona nazahoantsika ny fahaleovan-tena izay nefa ny zavatra misy dia miamintsy totongana foana Madagasikara, miamidina foana ny farim-piainan'ny malagasy ary ny zavatra hita isaky ny misy filoham-pirenena mifandimby dia miamidina foana ny sandam-bolan'ny Madagasikara. Izany dia midika fa tsy olona no afaka handrandrayntsika hanovan'ny Madagasikara. Tsy olona no afaka handrandrayntsika hanovan'ny Madagasikara satria be dia be nge ireo filoham-pirenena manam-pahaizana izay mifandimby teto Madagasikara. Be dia be ny rejima politika izay tena tsara afaka tena hanovan'ny Madagasikara sy hampandroso Madagasikara. Be dia be ireo filoham-pirenena izay tena tia tanindrazana, izay tena ao am-pony mihitsy ny hampandroso Madagasikara. Fa rehefa tonga teo amin'ny fitondrana izy dia mbola tsy nahavita tena hoe nanova tanteraka Madagasikara. Sanatria akory manakina indray ny mpitondra reny fa te hilaza aminao fotsiny androany hoe tsy olona no afaka tena hanovan'ny Madagasikara fa any amin'ilay fototra mihitsy no mila jerevantsika. Izany hoe tsy ny stratégie zany tsy ilay firehean-kevitra sy ny rejima politika no afaka tena hanova sy hampandroso Madagasikara satria raha ny rejima politika efa be dia be izay rejima politika tsara be teto Madagasikara zay. Raha ohatra hoe olona indray be dia be ny olona efa nanam-pahaizana, olona tena manana maizy azy mitondra Madagasikara fa any amin'ilay fondement, any amin'ilay fototra mihitsy zany no mila jerevana. Inona izay fototra mila jerevana izay? Tamin'ny fotoana i Zerobabela rehefa hanangana ny Jerosalema indray satria ravo Jerosalema tamin'izay fotoana izay dia rehefa izy no voatendrin'Andriamanitra hanangana ny Jerosalema ao amin'ny Zakaria 4:4 dia nilaza tamin'ny Andriamanitra hoe tsy amin'kerina ampahatanjana fa amin'ny fanahy koa Jehovah tompony maro. Izany hoe izy io zany tsy amin'ny alalan'ny hery maha-olombelona no ahafahana manangana firenena, tsy amin'ny alalan'ny tanjaka maha-olombelona no ahafahana manangana firenena fa amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra. Ny fanahy koa Jehovah tompony maro, izay no ahafahana manangana ny firenena. Ary hitantsika fa mbola mijoro foana ny Israely hatramin'izao. Be dia be nge ny firenena tao anatin'ny Baiboly izay voasoratra ao anatin'ny Baiboly fa tsy hitantsika intsony amin'izao fotoana izao. Ohatra hoe ao anaty Baiboly zao nisy an'izany hoe Amalekita zany, nisy an'izany hoe Filistina zany, nisy an'izany hoe Moabita zany. Be dia be mihitsy ireo firenena izay tao anaty Baiboly eo fa tsy hita hoe aiza ry zareo amin'izao. Kanefa ny firenena Israely dia mbola hitanao foana mijoro mandrakanoany. Efa impiry ny Israely ny babo tao anatin'ny Baiboly dia efa misy milaza an'izany fahababon'ny Israely zany. Efa tena ohatrany hoe foana tanteraka mihitsy ilay firenena, efa tena nibaboina daholo ry zareo kanefa mbola tafaverina foana. Tamin'ny andron'ny Hitler dia nifongorana mihitsy ny jiosy iray manontolo tamin'izany andro izany hoe tena hoe exterminena mihitsy ny firenena Israely kanefa mandrakandroany ary zareo dia vao mahay mitombo ary zareo tena hoe ambinina amin'izay zavatra ataony. Inona ary mahatonga an'zareo mbola tafajoro foana mandrakandroany? Satria ve izy manana rejima politika tena matanjaka be? Satria ve izy manana filoha tena mahay mitondra be? Ny valiny dia mazava fa tsy izay. Fa satria ny fototra izay nananganana an'ilay firenena dia tsy rejima politika fotsiny fa Andriamanitra ny ao ambadika an'zareo. Izay no mahatonga an'zareo tsy mety rava mihitsy ary izay ny sekren'ny fanambinana an'zareo. Ambinina ry zareo ianao raha mahita jiosy any amin'ny firenena dia hitanao foana fa ny jiosy any amin'izay firenena hipetrahan'zareo dia ny jiosy foana ny prospere be ao amin'ny firenena io.
satria ny secret zareo ny fototra ny fondement zareo dia Andriamanitra fa tsy olona tsy politicien fa Andriamanitra mihitsy. Ary izay mihitsy ilay fototra izay mila ananantsika eto Madagasikara. Tsy régime politika, tsy ampy ny régime politika ary tsy ampy ny fahaizan'ny politicien na ny mpitondra. Manana ny fahaizany ireo fa raha ireo fotsiny ny anterana dia tsy ampy izay fa mila ilay fototra dia Andriamanitra ilay tena fototra. Ten'Andriamanitra ny amin'ny Salamo 7:30 dia ny 9:10 izy dia milaza hoe Jehova ozy izy mahafoana ny fisainan'ny firenena samihafa. Fa maninona ny foana le fisainana te hampandroso, le fisainana hoe tena hoe hitondra Madagasikara, maninona ny foana ireo fikasana tsara satria tsy amin'ny alalan'ny herin'ny maha-olombelona no afana manatanteraka an'io. Ao amin'ny Salamo 7:30 ihany 5:12 sy ny 7:20 dia milaza ihany hoe tsy misy mpanjaka izay voavonjiny habeny miaramila noho izy ary tsy misy olo-mahery izay voavonjiny habeny hery noho izy. Zany hoe tsy amin'ny alalan'ny hery, tsy amin'ny alalan'ny fahaizana, tsy amin'ny alalan'ny stratégie maha-olombelona fotsiny eo, ary tsy amin'ny alalan'ny ohatrany hoe fampiasana ny arenan-kibon'ny tanitsika eto hoe izay no ampandrosoana Madagasikara. Tsara daholo zany rehetrarehetra zany fa efa ela be nge zay hoe ampandrosoana Madagasikara amin'ny alalan'ny arenan-kibon'ny tany zay, fa amin'izao lasa mivahiny indray no lasa mi-exploiter ny arenan-kibon'ny tany, lasa ny vahiny indray no lasa mifaly amin'izany satria nahoana tsy amin'ny alalan'izay no afahana fototra tena hoe mampandroso ny firenena, tsy amin'ny alalan'izay ny fototra tena hijoroany firenena anankiray fa Andriamanitra Jesosy Kristy, izy le Andriamanitra izay fototra ahafahan'ny firenena anankiray tena mandroso. Move impossible ny ampandroso amin'ny Madagasikara, move impossible ny fandrosoan'ny Madagasikara. Ny valiny dia tsy, satria be dia be ireo firenena tany amin'ny farany tany amin'ny laharana farany nisy an'izy ireo, fa ankehitriny izy ireo dia anisany tafiditra ny anatin'ny laharana voalohany. Raha tsy hitanisitsika, hitantsika ao anatin'izany ny Singapour, hitantsika ao anatin'izany ny Brésil, hitantsika ao anatin'izany ireo firenena ny Koreana, hitantsika ao anatin'izany be dia be ny firenena raha tsy hitanisa. Fa inona no nahatonga andreo? Satria rehefa nanomboka tena hoe nametraka an'Andriamanitra ho fototra ireo firenena ireo dia niakatra ny laharana, lasa ny afaka atao anatin'ny fahasahiranandava, lasa afaka atao anatin'ilay farany izy fa nanomboka niakatra satria ny secreny dia tsy régime politika, fa ny secreny zareo dia satria izy tena nitoky tamin'Andriamanitra zato isan-jato. Ary eo mihitsy ilay izy hoe mila mitoky amin'Andriamanitra zato isan-jato manomboka amin'ilay mpitondra ny firenena, satria zavatra misy eto Madagasikara nge misy vondrona olona zay tsy tena mitoky amin'Andriamanitra fa mitoky amin'ny herin'ny tena, ka rehefa mitoky amin'ny herin'ny tena tsika dia lasa tsy ho tafavoaka ihany Madagasikara. Ary eo ihany ary le hoe mitoky amin'ny herin'ny tena fa mitoky amina Andriamanin-kafa, ary zay mihitsy ny vomay tena hoe mampahantra Madagasikara. Le fitokisana amin'ny sampy, fitokisana amin'ny herin'ny sampy sy ny fanompo-tsampy, io mihitsy le mampahantra amin'ny Madagasikara ny sampy. Ary io foana le mitaky fanatitra latsa-dra eto Madagasikara. Io le mitondra grevy dia rehefa misy grevy dia tsy maintsy misy rahana malagasy alatsaka foana. Iny le sorona omena ny devoly, sorona ngery ny raha alatsaka ireny ary reny zavatra ireny dia vokatry ny fanompo-tsampy, kanefa ny zavatra vokatry ireny dia tsy mitondra fandrosoana ao Madagasikara. Efa impiry teto Madagasikara nisy grevy dia nisy rahana malagasy latsaka efa hatramin'izay fa tsy mitondra fandrosoana ao Madagasikara zany, fa mbola niteo ihany niteo. Satria nanino? Satria ny sampy dia mampahantra sy mampitotongana firenena. Ny sampy dia mila ialany Madagasikara raha ohatra tia handroso Madagasikara, satria izay ny secret mampandroso ny firenena, izay ny ao ambadika an'ireo firenena mandroso rehetrarehetra ireo. Raha iresaka tsika zao ny firenena Amerikana tamin'ny farany teo tamin'ny investiturany ny filoham-pirenena Amerikana dia nanasa mihitsy ny filoham-pirenena Amerikana no mpanompon'Andriamanitra be dia be maneran-tany. Anisan'izany misy mpanompon'Andriamanitra avy amin'ny Nigeria dia nafarany mihitsy mba hanotrona, tsy hoe hanotrona fotsiny fa tena hitondram-bavaka satria tena mitoky amin'Andriamanitra zato isan-jato ao zareo. Ary izay ny tenin'ilay filoham-pirenena Amerikana hoe Jesus is my boss, zany hoe Jesosy Kristy ny lehibe.
satria izy tena mitoky amin'Andriamanitra 100%. Ary ny slogan any Amerikanina dia hoe in God we trust, zany hoe amin'Andriamanitra, Andriamanitra no itokisanay. Dia tsy mahagaga ny firenena Amerikanina raha ao anatin'ny puissance mondiale. Tsy hoe ny firehana ara-politika ihany mahatonga anazy matanjaka be ange, tsy hoe zareo tena hoe manana stratégie tsy fantatr'olona ange, fa ny ao ambadika ny fondement dia tsy régime politika na politicien fa Andriamanitra ny itokisan zareo, ary tena mitoky amin'Andriamanitra 100% zareo. Dia izay mahatonga an'zareo ao anatin'ny puissance mondiale, izay mahatonga an'zareo matanjaka tsy mety ravo, izay mahatonga an'zareo mandroso be. Ary tsy ry zareo ihany fa ny firenena maro izay hitantsika. Any Nigeria zao dia mampiantso mpanompon'Andriamanitra mihitsy ny filoham-pirenena, ary tena hoe mitoky amin'Andriamanitra. Ohatr'izany any Zimbabwe dia tena miantso mpanompon'Andriamanitra mihitsy ny filoham-pirenena, ary tena mitoky amin'Andriamanitra. Ohatr'izay koa Madagasikara, amin'ny fotoany Madagasikara raha tena hoe vonina anaran'ny sampy, ary ndraindray ny filoham-pirenena te hiala ao anatin'izay, fa ndraindray ilay olona manodidina azy mbola tia tena, tia vola, ka izany rehetrarehetra izany tsy ovaovan'ny filoham-pirenena, na dia ao anatin'ilay filoham-pirenena ary ilay fikasana tsara hanovan'ny firenena, fa ny manodidina anazy dia mbola ao anaty fitiavan-tena sy ny fitiavam-bola, ao anatin'ny kolikoly dia tsy ovaovan'ny filoham-pirenena izany zavatra izany. Andriamanitra Jesosy ihany no afaka manova an'izany rehetrarehetra. Jesosy ihany no afaka manova olona, fa isika tsy mahay manova olona. Ary rehefa manomboka miova lasa manompo an' Jesosy ny olona dia manomboka miova koa ny fiarahamonina, dia rehefa miova ny fiarahamonina dia miova ny firenentsika. Ka noho izany Jesosy ny solution eto Madagasikara. Mila mitodika amin'ny Jesosy tsika, ary mila manarina ny sampytsika, mila ariana tanteraka mihitsy ny sampy rehetrarehetra, satria reny foana no mampitotonga na Madagasikara hatramin'izay. Tenin'Andriamanitra dia milaza hoe andramoka izaho fa tsara Jehova. Andriamanitra tsara. Andriamanitra dia Andriamanitra ihany ny solution, Andriamanitra ny fondement tsara indrindra. Tenin'Andriamanitra any amin'ny Salamo 7:3 dia hoe sambatra ny firenena izay manana n'Andriamanitra, manana ny Jehova ho Andriamanina. Sambatra ny firenena izay manana ny Jehova ho Andriamanina. Ary izay ny ivon'izao fampianarana izao. Ny firenena manana ny Jesosy ho Andriamanina ihany ny sambatra, satria izay ihany izy ihany ny fondement tsara indrindra izay tsy voahozongozo ninninina, ary izy ihany ny fondement izay afaka mampiakatra sy manandratra ny firenena. Izay ihany koa ny fandaharantsika tamin'ity androany ity dia akasitrahany ianao izay nanaraka hatramin'ny farany dia mirary soa, mirary fety feno fiadanana, feno fifaliana, ary fotoana izao tena hitodintsika malagasy rehetra amin'Andriamanitra amin'izay dia tahiny Jesosy daholo.